Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina sy amin'ny valo sasany maraina. Miarabantsika indray ary tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika ity ary miaraba ihany koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Franck Ramason. Miarabantsika izy ary miaraba koa zany any kopiana izay milatsika na eto Madagasikara na ivelany. Ny anisan'ny vaovao lehibe nisongadina tamin'ny tato anatin'ny valam-efapolo ora Franck Ramason ny fandalovan'ny rivodoza Giovanna teto amintsika amin'ny akapobeany inona ny lesona azo tsoahana zany taoriana ny fandalovan'ny rivodoza. Lesontsika azo tsoahana dia sotra ihany ohatrany misy ataona ihany hoe rehefa misy rivodoza ohatrany io ohatrany amevana le ataontsika hoe le prévention viako le filazan'ny ataontsika hoe plaza toetrandro era-tany efa amin'izany isika malagasy fa Madagasikara mitotontia dia be rivodoza be ataontsika hoe changement climatique isan'ireo hoe victime moa zay teny frantsay ny changement climatique isan'ny tany fahatelo zany mety ho voan'io. Ny zavatra mampalahelo dia izao zany hoe araka ny teny tamin'ny teny frantsay teo dia ny hoe ny crise politique aloha no mamatsika ary manifana tsy ny mpitona politika tsy raha mpitona fanjakana ny ataontsika ety fiainam-bahoaka isan'andro nefany ny rivodoza raha tonga dia ny tonga dia any amin'ny vahoaka mitraika ilay izy hitanao tsara zao fa be ny trabony nisy ny olona maty be ny zavatra simba bezaka zany ny zavatra ao arenina dikanao zavatra ao arenina zany sy nisy dia hoe mila folo zany mila zany ataontsika hoe fanampiana ka io amin'izay zavatra zay aloha zany le filanan'le vola zany hoe tokony nisy zany sorotsoritra ataontsika hoe prévision zay ny teny frantsay tany amin'ny budget tany hoe isy cyclone na zao fa zany efa tokony fantatro zany any amin'ny voalohany hoe firy cyclone nandalo ohatriny zany ny budget manarina raha sanatsy hoe zao zany ny be an'le ataontsika hoe loza le be an'ireo ataontsika hoe zavatra simba dia zay no atao budget zay ny tokony nataony fanazana zany Franck Ramason eo ihany ny fianakaviam-be resam-pirenena amin'ny fiahina amin'ny mahaolona nefa rehefa misy fiahina amin'ny mahaolona aloha fa tsika malagasy aloha dia efa tokony marala andro nangatantsika an'le volany mivelany dia ohatriny ny mety zavatra simba rapitso zao milliard na zao dia igny io oetiny any amin'ny assemblée oetiny parlementaire izay nandaniny feuille de route fa tsy feuille de route ihany koa ninona dia hoe anjamato ministre ny vola zay dia mahana-sosikevitra indrindra rehefa parlementaire mpanitsinahana zay mahana problema foana isy ataona ohatrany diko voemara sambava antala tomasina manaotsetra ohatrany amin'ny vatomandro sy tanam-pamanam-potsomanana dia tsy maintsy malala ireo loha isy ataona firy ny volo vert firy ny zavatra mijery firy ny zao ary zao ohatran'izao koa tamin'ity taon'ity dia fantatra fa le Giovanna io nge nandalo ireo tanina eko ka ohatrany namevanina zany ohatrany hoe tsy misy zany cellule de crise dia nanomboka am'le ataontsika hoe prévention le zavatra misy mba énergie zay any amin'ny présidence misy azy zay any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny signatany fa zay vola mandalo dia tsy tavopoko nakaiza ary loza fa dia miady atrano avy eo misy vola tonga nefa mbola tsy tonga ny cyclone ka zao zany zao lehibe énergie dia tsy mametraka tsony hoe nakaiza le cyclone omaly zany fa dia samy eo fotsiny zany samy fampijery eo ka eo zany isika menakafo zao hoe mijery hoe ino mataon'ny fanjakana mandramatoe anjaravelona moa omaly hoe fanjery fandehany tany amin'ny sapotsinamy aloha mietsika io zany misolonty zamety izy mety sy ny chercher fa ny vola iny izy aloha mietsika ary vola fanampiana faiza zao ngesika zany zao vao mahita hoe ilaina le fankatoavana isam-pirenena azonan'le hoe fanampiana ary n'olombelona aide humanitaire ozytsika dia eo zany tsika zany zao mila le vola fenivelana zay mato prime ministre moa androany dia nandeha nijerina évaluation io miaraka amin'ny Nations Unies mpamatsy vola isam-pirenena mivitao zany zao aiza inona ny évaluation de gaz misy amin'izao fotoana zao andriamatony filony tetezamita koa ngambo tsy maintsy anao tsy zay io fa vola ny budget avay atao zany zao mamoana
anaovana an'izay sy vola malalatahana hoe mahavita eto toarina ataontsika hoe manaro eto Antananarivo fa indrindra tsy eto Antananarivo ihany tena fomafy fa azarovany minjana mambanitsana ambany andrefana fa azadino fa Antananarivo koa tsy Madagasikara. Ia fandraisanao to le fankataovana resam-pirenena anisan'ny karazana fepetra ray-tongavana amin'izay ihany koa le lalàna famotsora-kely ka tsy mbola anaty ladinika izy Franck Ramason eny Tsimbazaza sy anosy telo. Ka le lalàna famotsora-kely aloha ny sasany ohatran'ny rivo-dozy mahavariana fa hoe rehefa miresaka an'io fandraisana famotsora-kely kafaobe ny resahana sasany mbola mahita zavatra hafa ihany ka ho an'ny sasany zany raha ohatra toa le lalàna famotsora-kely kafaobe dia mety sahirana satria raha isy fifidiarana rapitso sao dia ho avy le rivo-dozy avy any Afrika Atsimo dia andresy dia anjavanjava koa zany eto Madagasikara zay ny tena ataovan'ny sasany fa tsy zavatra hafa koa ka izay nataoko hoe tsisy valararavano ny antemera-pirenena zao na ny ataontsika hoe na amin'ny CST satria tsy ao anatin'ny ordre du jour koa le izy fa izy androany zao inona zao no maresahany andriamatoa filohan'ny congrès des États-Unis to momba an'izay magnontanina ihany izy hoe ianareo no mavansy rahavalomanany nareo nefa nitaotsita zay ataonareo no tena miady marina ve nareo misiverina ny daty izy ny sasany ny sa modimody tsaratsara ny aloha fa dia mba eo aloha tsika menakafo nefa raha tsy mandeha le famotsora-kely kafobe raha tsy ekeny ny bureau de religion SADC sy ny SADC sy ny troika dia tsisy mahazo an'izany ireo tatsika eo anatin'ny fitondrana zay mitondra amin'izao fotoana zao ary marina namba nitenen'ny antoko anankiray hoe mindeha an-tany zay filohan'ny tetezamita hoe ina marina ny heviny satria tsy tokony latsaka ozy izy ireo zay filoha teo aloha izy tena sy ny filoha ankehitriny tsy tokony latsaka zany dia hoe asivy le hoe inéligibilité temporaire zany hoe tsy afaka milatsaka anao zany am'ty voalohany ity fa antsasana azy tsy mba ho tony ny firenena ireo zay manana asany mbola rarany ampisarana mbola tsy manana fa tsy anao amin'izy to dia tsy mahazo milatsaka dikan'izany zany mety olom-baovoniko zany natonga io amin'ny anina manaraka fa 8 ans sy lasa débat ely izy lasa izy manko mizarazao zavahitrany dia misy zany mireo maniry zay voana amin'le tombozotro ka raha tonga am'izay hoe anitsaka ny tombozotro zay tsipaka ny tombozotro zay dia ohatra ny ahoana ny kisarisary zany fa dia hoe eo ihany tsika zany fa mbola le terany sazy aisa-pirenena zany hoe mbola mafy teo aloha zany ny andro teo aloha zany zavatra tranga satria mafy io sazy io fa tsy ohatra ny olona tsy azo tenenina ny sasamaditra ny mpanao politika malagasy dia tsy maintsy kapohana ataontsika hoe ireo firenena lehibe firenena makatoa tehaka toa Madagasikara nefa tsy afa manotra noho ny ataontsika hoe adalany mpanao politika eto. Ia isaoranao Franck Ramason teto amin'ny fandarana tamin'izao androan'izao misaotra anao sile izy ary misaotra koa zany amin'ny mpiainoantsika zay mandala n'ity fandarantsika. Ia mandra-pitafandray ary tompoko lasy sy tompoko vava amin'ny fandarantsika manaraka indray. Fandarana vokarin'ny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina